Eo amin'ny taranja volleyball kosa indray izay efa vita tamin'ny farany herinandro teo moa ny fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara ho an'ny Skajy Ilela ka dia ny gendarmerie pirenena no voasotro tompondaka natolotry zareo ho an'ny lehibeany ary zany amboara izany nisy ny hetsika izay nokarakarainy teo anivon'ny gendarmerie pirenena tamin'izany fanolorana ny amboara izany. Lanonana lehibe no nentin'ny fianakavian'ny gendarmerie malagasy nandray ny ekipan'ny GNVB izay voasotro tompondakan'ny Madagasikara ho an'ny taranja volleyball Skajy Ilela farany teo. Samy tonga ny araba sy ny arafaly tamin'ireo rahalahin'ny tompondaka ary ireto tamin'ny Toby Philbert Marla Betongolo izy ireo izay notarian'ny lehiben'ny Sanjokajiny. Tamin'ny fotoana ihany koa no nalorany ekipan'ny GNVB ny amboara ho an'ny lehibe ny sekretera-panjakana amin'ny adin'ny gendarmerie pirenena ny generaly Paza Didier Gérard izany sy ny komandin'ny gendarmerie pirenena dia jenerary Rakoto François Rodin. Ireo tompon'andraikitra ireo izay nampanantena fa dia mbola vonona hatrany hanohana ny ekipan'ny GNVB noho ny fahitan'ny ezaka ataony. Tetsekilan'izay moa dia nisaotra ny fanohana nataon'ireo lehibe sy ny fianakavian'ny gendarmerie nasionaly tsy hankanavaka ny filohan'ny GNVB ny kolonel Rakoto Malala. Ankoatr'izay dia nanambarany ihany koa fa efa intelo izao no nombahan'izy ireo nanamboninahitra tompondaka nasionaly tanjona manaraka ary mibata ny fiadinany amboaran'ny ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompondaka izay atao an'ny Seychelles ny volana novambra ho avy izao. Tsy totosana moa izany raha tsy eo ny fanampiana avy amin'ireo rahalahy ireto ka nanim-pahazanteny. Nomarian'ny kolonel Rakoto Malala hatrany fa mahatratra roapolo amby zato tapitrisa ariary no mety ho fandaniana ataon'ny GNVB raha ho an'ny Seychelles io izy ireo. Tonga nanao voninahitra ity lanonana ity ihany koa moa ny avy ao amin'ny federasiona malagasy ny taranja volleyball izay notarian'ny filohany Ramatoa Randrianana Clarisse.